Ny tena kristianina dia mahalala ny tena fiainana. Maro amin'ny olona ny manontany tena hoe inona ny antom-pisiana ety ambonin'ny tany, indrindra moa fa raha sendra misedra olana iny na tsy mety ny atao. Dia betsaka ny mametsiny hoe fa naninona ary any nisy, toa tsy mety avokoa izay rehetra ataoko. Ny lalam-piainan'ny olona amin'ny ankapobeny tokoa moa dia tsy miova hatr'izay fa dia ateraka, tezaina, ampianarina, miasa dia manorina tokantrano indray avy eo, ary dia tsy misy zava-baovao fa izay foana no mitohy isaky ny taranaka mifandimby anarivo taona maro, izay raha teo nefa voasoratra, izay efa teo ihany no ho tonga indray, ary izay efa natao ihany no mbola atao indray, fa tsy misy zava-baovao akory aty ambany masoandro. Andriamanitra nefa milaza fa ny tena fiainana dia ny fahafantarana azy. Izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Izany hoe tsy mijanona amin'izao eto an-tany mandalo izao ny fiainana fa miantoka ny ambadiky ny fahafatesana mihitsy ny fahafantarana an'Andriamanitra. Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny fananana trano na asa tsara na vady endry sy zanaka tafita ao nahazoana fiainana, na ihany koa ny fahatongavana olo malaza na fahazahoana toerana ambony, tsy misy maharatsy izany akory raha eo ny fatahorana an'Andriamanitra, fa ny fahafantarana azy no voaloam-pahendrena. Fa izay mahita dia mahita fiainana sady mahasitraka amin'ny Jehova. Izy izay tsy iza fa fahendren'Andriamanitra voalazan'ny ohabolana toko fahavalo dia Jesosy Kristy ihany izany. Mety mamonjy trano fivavahana isan'alahady ianao ary manao adidy sy mafana fo amin'ny asa, nefa sao dia tsy mbola manana io fiainana io izay lazain'i Jesosy. Sao mbola fombafomba ety ivelany no atao ka lasa fahazarana sisa, fa tsy ao ilay fifaliana izay tokony ho mariky ny fisiany ao amin'ny fiainanao. Fitiavana an'Andriamanitra no azona ny fiainana, raha tena mikatsaka azy amin'ny fo ianao dia ho hitanao izy. Tiako izay tia ary izay fatra-pitady ady ahita. Raha tsy tia an'Andriamanitra ianao dia tia fahafatesana, satria hoy ny voasoratra hoe fa izay diso aho kosa mampidi-doza amin'ny fanahiny, ary izay rehetra mankalà dia tia fahafatesana. Izy efa nampanantena fa tonga hanome fiainana be dia be, fa ny fahavalo dia hamotika sy handringana no ny hatongavany. Tadidio fa na azo aza izay rehetra irina, na atao daholo aza izay sitraky ny fo, dia zava-pony izany, fa mila fifanenana manokana amin'i Jesosy Kristy dia ho feno ilay banga izay izahinao katsaina amin'ny fahafinaretany nofo, na ny mozika, na ny sakafo, na ny fitiavana io. Ireo olona izay efa nandalo io dingana io dia mahatsapa ny fiovana ary ny mahasamihafa ny sary-piainana ety ivelany sy ny tena fiainana ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy atoko-pivavahana averintsika foana, tsy anara-piangonana, tsy famonjena fotoana etsy sy eroa, fa ny fionana manokana amin'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy sy mpanavotra, izay no mitondra ny famonjena. Misy mantsy ireo mitory ny arena dia afangarony amin'izany ny fivavahana izay tena diso, satria ny fahombiazana ara-bola dia tsy midika mihitsy hoe ankasitrahan'Andriamanitra ny ataonao ka ho tahina ianao. Raha mahatsiaro ianao fa tsy mbola manana io tena fiainana io dia manasa anao hanantona an'i Jesosy Kristy. Iaiky fa tsy mahavita tena ary ilaza fa mila azy amin'izao fotoana izao. Anenina sy bebaka ny amin'ny fahotanao rehetra, eny fa na izay ezaka efa vitanao hatramin'izay izay tsy nitondra vokatsoa taminao azy. Dia minofa hosoloan'ny famelana heloko izany mba hanananao fedanam-posiery, entinao miatrika ny fandalovana ety an-tany, mandra-piandry ilay maharitra mandrakizay. Fa voasoratra hoe Fandriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika.